fiambenana arainao mialatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izahao Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izahao Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izahao Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Apokalipsy 1:20 ny 15 ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Arainao ny alatsinainy atramizoma isaky ny amin'ny 6 sasany alina eto amin'ny pejy andramboka izahao Aki Radio. Vavaka fiambenana, vavaka fiambenana. Alleluia. Tamin'ny fifaliana lehibe indray lasina bavalany eo amintsika amin'izao fotoana izao faly be indray ny tena komena aminao eto androany anatin'izao fandarantsika vavaka fiambenana izay raha no fandarina andramboka izao dia ny Aki Radio dia mpikambana anatin'ny groupe izay maharesy dia manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy ary matoky siminy fa ifampahireto indraytsika amin'ity androany ity. Tonga soa daholo tsika rehetrarehetra ary manonona ny fiadanan'ny tompo anapaka amin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona izay mandray an'ity fandarana ity androany. Matoky simina ary avana malala fa ifampahireto sika amin'ity androany ity ary matoky simina fa raha androany no vao tonga eto dia tsika sendrasendra ny atongavanao eto fa tena resy lahatra tanteraka mihitsy fa tena misy raha ilan'ny tompo anao araroto ny fotoana fa anao manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Araroto izao fotoana amin'izao ry avana malala fa atsika mbola mihaino tenin'Andriamanitra fa ho avy ny fotoana aorianao hitaditsika fa mety tsy hahita fa izao aloha mbola tonga eo aminao, atolotra eo aminao, eo anoloanao ny fandaharana ny tenin'Andriamanitra hampahery anao, hanova ny fiainanao, hampiakatra ny finoanao, hampitraka anao ka dia araroto fa fitiavan'Andriamanitra antsika rehetrarehetra izany rehetrarehetra izany. Dia tahin'ny tompo raha mampahery anao ny androany dia tonga avy indray rahampitso. Halleluia. Dia raha baina ihany koa tsika rehetrarehetra izay fampaketo dia niditra voalohany teto androany raha vavintsika Nambintsoma-Krinina. Halleluia. Avy any Koweity dia omena azy tsodrano mahafinaritra be Nambintsoma-Krinina miaraka aminareo rehetra izay any Koweity nareo any Chine, Arabie Saoudite ary any Madagasikara. Dia mena rahavavy lazana Nambintsoma-Krinina ary tsodrano mahafinaritra be manao hoe ao amin'ny Isaia 90:5 ka hatramin'ny 7:10. Mazava ho azy moa misy tsodrano dia efa mety miverimberina ihany satria matetika dia ao amin'ny Isaia eo tsika no manovo tsodrano. Ao ny tena betsaka teny mamy azo itsofanarana antsika rehetra ka mety efa tonona tany aloha tany ihany ity fa tsy maninona akory. Isaia 90:5 ka hatramin'ny 7:10 novakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe solona foizana anao sy nankahalana anao ary tsy nandehanan'ny olona namaky anao dia asandratra rehare mandrakizay ianao eny ho fifaliana hatramin'ny taranaka faramandiby ary inono amin'ny jentilisa ianao sady inono amin'ny mpanjaka ka dia fantatrao fa izahady Jehovah no mpamonjy anao ary ilay mahery ny Jakoba no mpanavotra anao. Atonga volamena ho solombarahana ary atonga volafotsy ho solomby ary varahana ho solokazo ary vy ho solombato. Ny fiadanana no ataoko fanapahana anao
ary ny fahamarinana no mpampiasa anao. Halleloia, amen. Hoanina ambinitsomakirinina izay tsoro zany zay sy na rehetra ny Koweït, any Arabia Saodita, any Chine ary any Madagasikara. De tahiny tompo ary nambinitsomakirinina. Niditra naranaraka azy tao nambinitsomakirinina moa ny Koweït. Tina Sirikoko ao Chine, Razanazo Sylvie ao Koweït, Kodaniela ao Belgique, Firanarakoto ao Frantsa, Kodaleoni Arabia Saodita, Marina Tiana Canada, Andoandri atao Frantsa, Kadaka Fransa, Bert Sava Koweït, Tonga Souyama Koweït, Mami Koweït, Marie Hortensine Koweït, Nambinitsomakirinina taizany no farina teo. Marie Hortensine nambinitsomakirinina. Soameva eto Frantsa, Mami Samina Kamaradin Jesosy eto Frantsa, Marie Hortensine Koweït, Tozy Jesosy mandrakizay Allemagne, Bert Sava Koweït, asany apôstôly Rahalain Madagasikara, Bartella Madagasikara, Tongasoa, Bert Sava efa nyteneniko teo, Shelina Rosemina eto Frantsa, Azazka Patisi France, Niana Maheno Soa Italie, iza koa Eri Karak eto France, Angolina Andrinasolo eto France, Mojilda Koweït, Tongasoa daholo, Bartella, Angonirina, Itody Raoso eto France, Miaja Jesosy Mpandresy Madagasikara, Mampionina France, Andrianjafy Niasina Madagasikara, Tongasoa Niasina, manahoana ramenakavy kely ao ihany koa Ravaka Nana eto France, Tina Rakoto Arzaka eto France, Razana Monika Koweït, Marijo États-Unis, iza koa zay daholo ngamba ny mbola tsy voalaza. Tahina Rajona Arson, Tongasoa tahina, falibe zay mandray anao misy anao fotsiny mety mbola tsy de tadidiko tsara ta aiza moa mety Madagasikara moa izay raha tsy diso Lovlitina France, iza koa Lantinirina Liban, Rantanina Marisalinina Madagasikara, Madagasikara ondana bavitahina, halleloia, mahakasitraka. De iza koa de Jonathan Allemagne, Bartella Madagasikara. Jesosy tsika rehetrarehetra faly be moa hitanareo de nirarina mba hatratra farany tsika rehetrarehetra. Ifampahiretintsika androany amin'ny adin'ilay sasany eo, iany vavakytsika, iary vavakytsika metraka amin'ny fotoana ampiaratan'Andriamanitra. Ny fotoana de ivavaka raha navavitsika nambinina na itsiry amboaramielina. Aveo hitondra toroteny amintsika eto raha navavitsika mamiry efa avy miheno hiritsika, de vita moa ny toroteny de mamelabelatra ny toroteny eto de aveo indray iheno hiritsika, ivavaka sika, ivavaka ao amin'ny firenena raha navavitsika Kodaniela avao Belgique. Reo indray ny ekipa iaraka amiko eto androany. Angonirina Rodriguez, Tongasoa, halleloia, Arabia Saodita ao, salama tsara daholo ry rahalahy Andrianjafy Niasina izy menakavy kely, isorana Jesosy. Ndao atsika aloha ivavaka, andao piraka ampiaratan'Andriamanitra ny fotoana, andao aloha ivavaka isika. Tahiny tompo ranabavina anao avy hatrany ny fitenena. Dia mbola faly manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tsirairay avy tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy atsika menakavy. Dia ry vavaka isika ry havanao fametrahana ny fotoana eo ampiaratanan'Andriamanitra. Raha eo mbola misaotra anao indray amin'izao fotoana izao, mbola mankasitraka sy mitera ary manome voninahitra ny anaranao. Misaotra anao indray satria mbola notantaninao ny tontolo andronay androany. Niasa mandrarahanay ary nomenao hery sy tanjaka sy fahasalamana izay Jesosy, ny zavatra rehetra izay nataonay dia vita avokoa
satria teo ny fanatrehanao, teo ny fanampinao anay tsirairay avy. Ankehitriny ary zay Jehovahandriamanitra dia ametraka n'izao fotoana izao eo amin'ny pelantananao indray. Izao fiarahanay amin'ny vavaka fiambenana amin'ny alina izao Jesosy dia mangataka ny fanahy masonao mba ho aminay tsirairay avy any amin'ny toerana rehetra izay misy anay ihany. Ary ihany koa ho an'ny zanakao izay ampiasainao indray hitondra ny teninao mamy, hitondra ny vavaka sy ny fampianarana Jesosy malala dia tena hoe kasihan'ny fanahy masonao izy ireny ary ianao ampindrana ny teninao ao am-bavan'izy ireny tsirairay avy. Aoka ny zavatra rehetra izay ampindraminao anazy ireny Jesosy malala dia tena hoe akasika anay tsirairay avy, indrindra ny teninao dia tena hoe akasika ny fonay tsirairay avy Jesosy malala. Mitenena aminay ny teninao araka ny sitraponao ary aoka ovain'ny teninao izay tsirairay avy. Aoka ho feno fahasoavanao sy ho feno voninahitra ao ny fotoananay androany ary hisy fanatrehanao aminay tsirairay avy Jesosy malala. Ary ny teny rehetra izay ho voalaza eto Jesosy dia tsy ho anay irery fa ho an'ny olona rehetra Jesosy malala mba hiantsoana ho an'ny olona tsirairay avy indray. Mankasitraka Jesosy, mankasitraka satria mbola nomenao an'izao fotoana izao izay tena hoe zava-dehibe aminay Jesosy ny fotoana izay omenao anay na dia ray minitra raha Jesosy dia tena hoe zava-dehibe aminay zany ka ahafahanay mitongilana aminao indray. Dia aoka ianao ny ambina ny fandaharanay Jesosy tsisy fanelingelenana ary tena hoe hifantoka tsara izay tsirairay avy. Ny asan'ny devily satana dia tsy manan-kery, tsy manam-pahefana fa tena hoe ho anao izao fotoana izao Jesosy tena mezana voninahitra ny anaranao, tena hoe hideranay anao, ankalalahana Jesosy malala, ko mangataka ny fanahy masonao izay tena hoe hanatrika ny fotoananay, tena hoe hameno anay tsirairay avy dia tena hoe ahita soa, ahita tsara, ahita mamy amin'izany teninao izany izay tsirairay avy Jesosy. Aza misy avelanao hiala mainana ho diso anjara Jesosy fa tena hoe samy azo ny anjara izay tianao omenanao, tianao omenanay tsirairay avy dia mankasitraka Jesosy dia voninahitra dia ho anao ririhany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra ny ranavavitsika nambinina ato anatin'izay vavaka matsiro nentina nanomboana ny fotoana izay. Andriamanitra manankarem-pahasoavana ane hamaly fitianao dia tongava amin'ny ambony indrindra mitombo ositra dia mitombo fahasoavana ranavavina ambinina. Alleluia. Izany mbola tsy voarabako teo hitody ramonso fanarabaiko rahalahy alainko fanarabaiko efa narabaiko tao zany tsika rehetrarehetra zao Alleluia. Mialatsindra misy tsitako any ambony any tianarako to azaka efa narabaiko efa tsika rehetrarehetra any Selina Rozmina kadaka malala tonga soa ihany koa. Alleluia. Dao aby tsika enohira atolotra mpitiavana be atsika rehetrarehetra ty iry ty irefa matetika fahentsika eto izy ty fa androany ty ampahery manokana izay mety mandalo ady, izay mety mandalo ady ao ambadimbadika misy olona mandalo ady ao no misy miatrika tsy fahasalamana, miatrika problème maro isan-karazany, zany mihitsy koa fampaherizantsika eto amin'ity androany ity ka dia atolotra mpitiavana be anareo ty iry ty hoe mahereza fa narivotra mahery mifofofo takiny ao na raha manodidina anao dia tsy mahafantatra fa tsy saotsika androany hoe tsy maintsy tafity ianao. Alleluia. Dao ary eniritsika teo ny anira hiditra avy hatrany amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoe no finaritra taony tahiny Jesosy. Hoy Andriamanitra aminao hoe alanao ka tsy sirovaka anao eto an-tanako. Tsy foty anao satria zanako.
Sanimitu Seritanasano Nalu Faizanau Zavai Baba Azadina Ifitarani Timano Pau Iayazana Fulana Alléluia. Zany koa ny afatro teneniko anao androany hoe azakivy fa raha mbola Andriamanitra ivavahany koa ny Andriamanitra ivavahanao dia azakivy ianao fa tsy maintsy tafity ianao. Tsy mba fomba an'Andriamanitra ry havako, tsy mba fomba an'Andriamanitra ny mampiletika olona izany. Zay miantso azy dia tsy maintsy ataony tafita ho voninahitra ny anarany. Alleluia. Ka mampaela anao androany hoe aza ketraka ny ady zany tsy possible tsika miaina eto zany tsisy ady. Any an-danitra any ny tsisy ady. Ataovy izay atongavanao any an-danitra raha leo ady ianao. Fa raha sady efa eto ianao miady mbola manao kototoa ara-panahinao koa ianao dia mbola hiady mandrakizay koa ianao satria dia fijaliana mandrakizay. Mahafinaritra antsika ngeravina raha mandalo ady dia tena tsapantsika mihitsy hoe zavatra lalovana fotsiny io. Fa Andriamanitra nge ao ambadika eo tsy miady rery ianao. Andriamanitra nge ao ambadika eo, ao ambony eo nge Andriamanitra mijery antsika ireo. Tsy mamela antsika lavo zany, tsy mamela antsika resy tanteraka izany. Miady fotsiny alohantsika. Rehefa hitan'Andriamanitra ohatrany mitady tsy havita le herintsika dia ampiantsika. Fa mampianatra antsika Andriamanitra ary momba izany mihitsy totentsika androany. Ifampahery isika androany maritatra amin'ny farany fa ifampahery isika amin'ity androany ity. Aza kivikivy. Fanta fa maromaro amintsika eto no mandalo ady. Tsisy tsy nandalo teo. Matoa mbola mijoro ohatr'izao tsika. Ary nareo izay mandalo ady ireo tsy fantatra hoe izao fotsiny hoe fampiriny amin'ny ady nalovanareo ireo. Dia fampiriny amin'izay ny ady ny itsonareo an'Andriamanitra. Niantso an'Andriamanitra nge tsika eto. Taloha antsika ravina tsy mbola niantso an'Andriamanitra tao navoaka an'Andriamanitra ihany noho ny fahasoavany. Dia ianao ave mba tonga miaritra eto, mba tonga hitady an'Andriamanitra eto miaraka amin'ny adinao. Dia ianao hoe dia mieritreritra fa avelan'Andriamanitra hiara-matory sy hiara-ifo amin'io ianao ka tsy ataony inona. Tsy izany ilay Andriamanitra toriko aminao. Io Andriamanitra toriko aminao ilay Andriamanitra mijery. Miondrika izy dia mijery, dia mihaino, dia miteny, dia mihetsika. Alleluia. Dia hihaino ny fitarainanao any izy, hijery ny fahorianao any izy, ary izy hidina azy ao hoe alleluia. Dia andray tanana ny adinao izy fa korazy dia mahereza. Kely sisa afaka efa tsy ampiray volana tsoa izy tsika dia mahiatrika Pentecoste. Dia samy manamasy teny samy mitandrina tsara fa tena andray fanamasina tsika tahaka nisy taona dia andray fanamasina ilay tsika amin'ny Pentecoste.
amboariny programa ampidira zoom teny zao zay mety araka aminay zay maniry araka aminay a miarika pentecoste ny alahady a fa 20 ny volana me vetivety kely io de tonga jerenareo andro tsy fiasana be deabe amin'ity volana ty raha vao ny andro matsy a ny volana no misy maromaro andro tsy fiasana vetivety kely io de tapitra azonareo vetivety kely tsotrany tamin'ny heritaona nitotona lahady daholo ny jour férié rehetrarehetra de tsy de nisy tsiro fa amin'ity a indrindra ty volana mety anisan'ny be andro tsy fiasana indrindra raha hoantsika eto an-davitra eto ny ana Madagasikara raha mitovy amin'izay koa hoe tsy fiasana ny premier tsy fiasana ny 8 tsy fiasana ny any amin'ny kaikany farany ankoatra ny 18 zay de misy pont zay a tena maromaro a ny lundi de Pentecôte tsy fiasana maromaro a misy pont mihitsy ao ambanimbany fa tsy tadidiko izay rovina misy pont misy andro zoma tsy esana tena betsaka ka ny tiako teny hoe vetivety io de tonga ka samy miomana aty atokantrano moa no tanterahantsika ny Pentecôte ho an'izay afaka tonga ho an'izay afaka tsy afaka tonga kosa dia ao anaty zoom takany mahazatra tsy misy live tsika amin'io a fa ao anaty zoom mety mba sary sisa ny zaraina aminareo rehefa any arina any a fa ny amin'io aloha de tsy misy a live ny lahady sabato ohatry mahazatra ihany ny fotoanatsika fa ny lahady a dia tena hoe karazana ohatrany hoe mba privé kely mihitsy zany io hoe ny Pentecôste tsika rehetrarehetra ato ihany ny groupe zay maharesy a izahay menakavy a sy anareo izay mba maniry a de miteny meloa aminay rehefa akaikaiky tonga amin'ny Pentecôste de miteny amiko de ampidiriko anaty groupena Pentecôste raha misy olona hafa koatratsika raha tsy zany moa de efa tsika eo amin'ny groupe ihany raha tsy misy olona hafa mangetaheta zay fa de samy miomana samia manamasy tena andro aman'alina fa hiarika Pentecôste zavatra ngeza be tsika fa tsy andro ny tojo ny zay tonga amin'ny Pentecôste eny ary ndao asika ny tenin'Andriamanitra ampandrotsika ary ndranambavitsika mami alleloia hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra teny tompona nambavy-mami anao ary ny fitenenana Danan Jesosy daholo anatin'ny fontsika tsirairay avy dia resaka fahasoavana ho ary havana no mbola afaka izara tenin'Andriamanitra amintsika androany. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezantsika dia hitantsika ao amin'ny Matio 1:20 ka hatramin'ny 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Matio 11:28-30. Raha miara-mahita dia vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho no anomenareo fitsaharana. Eto iziogako ka mianara amiko, fa mareo fanahy sady tsy miavonam-po aho. Iahita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Halleluia. Eto ry havana Andriamanitra, ny ten'Andriamanitra milaza amintsika manao antsoavo an'olona rehetrarehetra, an'olona rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izy no anome fitsaharana. Fantatr'Andriamanitra ry havana fa asika eto amin'izao tontolo izao, ny olona eto ambany masoandro miasa fatratra maraina mandraparivanandro ary mavesatra koa ny entana, fa androany andaotsika anatin'Andriamanitra, andaotsika en'ny antson'Andriamanitra, malina antsin'Andriamanitra isika, fa anatona azy isika. Miasa mafy ianao, mety mahatsareraka ny vatanao, mety isan'andro mahatsareraka be ianao amin'ny asa aman-draharaha, tsy fantatro inona ny asanao, fa ndao apetraka antsika ampelantanan'Andriamanitra. Mavesatra ny entanao, inona ny entana mety mavesatra eo aminao? Mety mavesatra noho ny aretina, mety mavesatra noho ny tsifisina, mety mavesatra noho ny fijangajangana, mety mbola voafatotra ny fijangajangana, mety mbola voafatotra ny filalaovana ody ratsy, mety tsy fantatro. Miasa fatotra anao nefa mbola voafatotra ny aretina maro samihafa. Fa andao entintsika eo amin'i Jesosy, andaotsika anisany mba hamany antson'i Jesosy
fa raha Jesosy nametrantsika ny entantsika tsy ho diso fanantenana akory itsika ry havana, fa izy rery ihany no afaka nomentsika fitsaharana. Aza mandeha amina gosy na amina droity, aza maka amin'ny aty sy ary, fa ndao entintsika ao amin'i Jesosy ry havana, fa izy no afaka hanasitrana, fa izy no afaka ampitsahatra, ary tena hoe hitsahatra antsika, ary tena omenitsika ny fitsaharana raha ho izy no andehanantsika, raha izy no enontsika. Halleloia. Maro ny olona mpanompon'Andriamanitra izay efa talohantsika ry havana, izay navesatrentana ary tena hoe niasa fatratra, fa niaino no antson'Andriamanitra izy ireo, tena hoe nitsahatra. Ry Bertimeo Jamba, ry Boka, ry ny Marenina, izay efa fatotra ny aretiny tiako tanatin'ny 20 taona 20 taona, ny esitra mavetra, ny entana mavetra daholo ry havana izany rehetrarehetra izany, fa nientiny teo anatrehan'i Jesosy, fa nitsahatra, tena hoe natsapa fitsaharanareo n'olona izay rehetrarehetra izay nanatona an'i Jesosy. Androany koa ry havana, zasianao izay miasa fatratra ety an-tany, izay manana entana mavesatra, fa ndao tsika tsy salasala. Aza makany amin'ny dadana bena, amin'ny enirabena, maka amin'olona mety mahalala hoe za ohatran'izao maheno zao maheno zao, fa ndao tsika hiain'ny tenin'Andriamanitra, andao tsika anatona an'i Jesosy, izy rery ihany afaka ampitsahatra ny entintsika, ny vesatra rehetrarehetra eo amintsika. Halleluia, halleluia. Eo amin'ny 7 ento ny ziokako ka mianaramo fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho, dia hita fitsaharana ho an'ny fananareo ianareo. Raha Andriamanitra ry havana ametrahantsika ny entantsika, aza misalasala antsika, fa aza matahotra fa maivana ny zogan'Andriamanitra. Inona moa ny zogan'Andriamanitra? Ny zogan'Andriamanitra maro amintsika moa ny sakana mety tsy hanatohantsika n'Andriamanitra, ohatra ny didin'Andriamanitra, hoe ohatra ny didifolo didin'Andriamanitra. Tsy vitako io, ohatra tsy inona ny zava-padiny, ohatra hoe tsy hanao pataloha, ohatra hoe maro zay ny ohatra ny zogan'Andriamanitra. Mety efa amin'izay ny sakana tsy hanatona antsika n'Andriamanitra. Andramoka izaho ry havana, andramoka izaho fa maivana ny zogan'Andriamanitra. Mianaramo fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po aho. Tena hoe malemy fanahy ny Andriamanitra, malemy fanahy Jesosy Kristy izay toriana amintsika eto, sady tsy miavonam-po. Aleontsika hianatra aminy, aleontsika tsy salasala, fa tena Andriamanitra miaino izy. Ninona mety zavatra tsy zakanao, mety tsy ho zakanao, fa antsoa izy ry havana, antsoa izy fa amalenao izy, amalenao izy amin'ny fotoana rehetrarehetra. Mianaramo, aza misalasala mianatra amin'Andriamanitra, aza misalasala miantsoantso azy, fa tena malemy fanahy. Tsy tahaka atsika olombelona, tsy tahaka atsika olombelona. Atsika olombelona mety indrindra fa ny zaza, mety misy zaza maditra, tsy voatery zaza na atsika olobe aza, rehefa anao ny ataontsika mety misy olona miantso, rakoto raso enontsika ihany, fa tsy mamaly isika. Enontsika ihany le antsoantso, fa isika tsy mamaly. Fa Andriamanitra tsy tahaka an'izany ry havana, tsy tahaka an'izany Andriamanitra. Malemy fanahy izy, vao mandray ihany ianao miantso azy, vao ndray mandray ihany ianao manatona azy, tena mifonao, tena tapa-kevitra ianao, fa mamaly izy. Tsy miavonavona izany Jesosy Kristy, tsy miavona nizanizy n'olona nifanena taminy, dia nahita fiadanana avokoa. Tsy nisy niala-maina teo anatrehan'Andriamanitra. Fa androany koa tempahery antsika ry havana, fa andaontsika hianatra amin'Andriamanitra, andaontsika anatona azy, tsy miavonam-po izy. Ary raha izy no atonitsika, ahita fitsaharana ny fanantsika, sady hety ny vesitrantsika,
sady hita fitsaharana atsika ndry mahafinaritra tena hoe mahatsara mevamevana ny vatana sy ny fanahy rehetrarehetra mahatsapa fiadanana ny fontsika tsy voafatitra ny fahazaran-dratsy isika haleloia tena mahafinaritra ry havana miaraka amin'i Jesosy mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra fandaontsika anapetraka ny amalina antson'Andriamanitra famora ny ziokako izy ary mevana ny entako andramo ry havana tena hoe mevana Jesosy tena mevana ny ziokan'Andriamanitra mbola anao tsy ao anaty mbola anao tsy miditra hitanao fa mafy izany za ry havana tamin'izaho mbola tsy mivavaka tsy nifoara-panahoatra zao ny zavatra tena natahorako ny zavatra tena hoe tsy hoe natahorako hoe tena hitako nafy be zay raha mizaha mandiniko hoe ohatra zao mivavaka tena hitako mafy tsy nasorty ve tsy asa sabata ve ohatra mbola tany Madagasikara za tena hoe nafitaniko zay mbola tsy miroso hatrany mbola tsy miditra hatrany fa ny fitsonjovako avy ety avelana fa tena hitako mafy zany hoe mivavaka zany tena hoe manompo Andriamanitra tena hoe hitako mafy tamin'izaho mbola tsy mifoapa ara-panahoatra an'izao fa amin'izao ry havana tena hoe mahatsaro sambatra tena hoe mahatsapa tena hoe tsy haiko ry havana ataoko ny teny aminareo hoe fa tena hoe mahatsaro fiadanana mahatsaro sambatra satria nanatona nanaiky ny tonga zogan'Andriamanitra fa tena mevana ry havana tena marina ny tenin'Andriamanitra fa mevana ny zogana eto andramoka izaho ary temba hirentsika rehetrarehetra ary manao antsoavo amintsika rehetrarehetra andaontsika anatonan'i Jesosy ninona tafiotra eo amin'ny fiainanao ny vesatra eo amin'ny fiainanao manatona an'i Jesosy valiny antsony fa tsy ho verimena ry havana fa tsy ho verimena fa tena atsapa fiadanana atsapa fifaliana anatin'ny fontsika ny fanantsika ny mombantsika rehetrarehetra na eo aza ny asa mandrara fa tsy mitovy n'olona manapetraka ny entana eo anatrehan'Andriamanitra sy manapetraka entana eo amin'izao tontolo izao tena tanteraka amintsika ny tenin'Andriamanitra hoe avahako ny manompo ahy sy ny tsy manompo ahy raha ianao io no manapetraka ny fiainanao anatrehan'Andriamanitra fa tsy mitovy amin'olona eo amin'izao tontolo izao dia manapetraka amin'ny fiainanao amin'ny mpimasina ao amin'ny dadarabe ry havana tena zaho miteny amin'izany tsy mitovy ny fiainantsika mivavaka amin'izao fotoana sy ny fiainantsika taloha za manokana mahatsapa an'izany za manokana mahatsapa hoe tsotra zao ny fiainako tsotra zao ny fiadanam-poko tsotra zao zany ny fiainako raha tsy nanatona an'i Jesosy na ny asa mandrarahy amin'ny ety amin'ny taninarako azy fa tena hoe isaorako Jesosy fa tena hoe marina amin'ny teniny izy fandaontsika ry havana anaton'Andriamanitra dia hita fitsaharana ny fanantsika entiny vesitra antsika rehetrarehetra anomentsika fitsaharana izy ny amin'ny aranofo ary ny fanantsika koa atsapa fiadana ny fontsika atsapa fiadana halleloia faly ary havana izany tanitsika rehetrarehetra dia tolotra antsika ho an'Andriamanitra ny voninahitra halleloia amen halleloia sotra an'Andriamanitra isika akasitraka indrindra andranam-bavitsika mamikely halleloia aniko hoe tetolotsika zay ten'Andriamanitra izay halleloia Andriamanitra manakire-pahasoavana maly fitianao ampahery ny toriteny raha misy mino fa ampahery olona maro ny toriteny zay nentinao tamin'ity androanytika dia mahereza tombositra dia mitombo fahasoavana dia tongava amin'ny ambony indrindra dia Jesosy amaly fity halleloia misaotra antsika rehetra any koa mankasitraka andreo satria zava-dehibe koa ny fankasitrahana ataonareo satria fankasitrahana ataonareo dia mampahery an'ireo ankizy ireo ihany koa mahatonga azy ireo mbola vonona indray ny anao ao arinao halleloia tahiny tompo aritsika rehetrarehetra raha misy mbola tsy voaravako dia rahapaiko no milohan'ny amerabelalako raha zana monika efa narapaiko teo zona veron'Andriamananjara eto Frantsa tonga soa
Halleloia. Iza koa i Ando Andry eto Fransa tonga soa batisan'ny fitily narevako kely teo iny a manataoko haingon'ny toriteny-tsika. Halleloia. Lovelitina efa narabaika ihany koa Elizatsiala ao amin'ny ao Koweït ao mahereza rodinina ao Koweït fa ratsy be ny connexion any Yama tainy Jesosy koa Andrina Suzelle ao Suisse tonga soa ihany koa i Soameva lantony efa narabaika teo tao amin'ny ankoatran'izay. Halleloia. Tonga soa tsika rehetrarehetra. Matio a 1:20 ole ten'Andriamanitra mivaky toy izao aminaran'i Jesosy manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatra sy mavezatr'entana fa zany manome anareo fitsarana. Eto ny zioka ka mianara amiko fa maremy fanahy sady tsy miavona poa. Da hita fitsarana amin'ny fanahy ianareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Halleloia. Amen. Eto da mety zavatra vitsivitsy amin'ny teny io a manan-karena be mihitsy io teny io. Manan-karena be mihitsy io toko anankiroa io andininy anankiroa io a saiky ny teny rehetrarehetra ao anatin'io de ohatrany tsisy fo io alatsaka. Tsisy fo io alatsaka. Satro eo daholo reo satria ny teny voalohany de makanesa aty amiko. Invitation be mahafinaritra makanesa aty amiko. Halleloia. Jesosy io miteny hoe makanesa aty amiko. Manana lalana zany tsika ho tonga eny aminy. Iza reo olona tsony rehetrarehetra io matetika rehefa mety ny atao miankinan'ny olona ianao misy zava-mahafinaritra eny aminao de be ny miaritra anao mba hanantona azy. Sa tsy zany? Raha hoe resy lahatra an'izany. Rehefa le metimety iny ataonao rehefa andeha hiaraka na ohatra hoe mandeha hozaraina gropy izara gropy ohatra de satry ny olona hiaraka ao aminao satry ny olona ianao atao anaty gropy avy aty aminay. Takiny ahoana moa ny fitiavan'ny olona miara-maka sary amin'ny olona anankiray metimety zany. Rehefa anaty fivoriam-pianakaviana tsy maintsy misy an'le olona metimety iny anaty fivoriam-pianakaviana eny anivon'ny fiarahamonina eny de satry hiaraka sary amin'iny olona iny. De atsony iny olona iny de inviterany an-trano, tokavany an-trano. Tokava de miaraka, tokava de miresaka. Fa rehefa ianao le tsy mety ny fiainanao, reradreraka iny ianao, tsy misy zay zavatra izay. Tsy de misy maniriona aminao zany. Tsisy angataka rendez-vous aminao zany. Zay le izy tena marina zay. Jesosy kosa ny fitoriavana miteny ampitiavana be izy. Makanesa miinvite anao Jesosy zany. Makanesa ty amiko. Iza daholo ary reo olona reo? Ianareo olona maromaro zany. Mety olona maro be mihitsy. Tsy ferana. Hoe ianao ihany na ianao ihany fa ianareo. Halleloia. Ianareo rehetra tsisy akanavaka. Ianareo rehetra. Hoy Jesosy amin'ny Jaona 2:1 avakitsika eto. Jaona 2:7. Jaona 6:37 manao hoe hoy Jesosy izay rehetra nomeny ny ray koa no anantona. Ary izay manantona de tsy mba misy ho lavoko mihitsy. Jesosy de makasitraka an'Andriamanitra. Ary Jesosy ny olona omen'Andriamanitra ny Jesosy de rehefa tsy olona ratsy de olona potika, de olona simba, de olona reraka, de olona tsy reny tsy afaka rehetrarehetra reny. Taiza anao mbola hita olona hoe anantona ny Jesosy ao anatin'ny arena sy ny voninahitra sy ny atsara tarehy sy ny atan'ny rano sy ao anaty tanjaka ka hiteny hoe za tena andeha hanompo an'i Jesosy amin'izao tanjako sy heriko. Tsy makany ny olona. Fa miandry inona ny olona? Miandry an'le rehefa reraka iny. Fa Jesosy tsy sarotiny amin'izany.
tsy problème an jesosy zany jesosy tena ny tena Matthieu 6:37 zay rehetra nomeny ray koa satria am jesosy ny olona ray tafahoana aminy ny olona ray mitady azy ny olona ray manatona azy de tsy kisendrasendra fa efa kado efa nomen'Andriamanitra azy daholo ane ny olona zany rehefa tonga fanena am jesosy afa amin'Andriamanitra ty zay rehetra nomeny ray koa de tsy mba misy olaviko mihitsy alleluia hitanao jesosy makanisa ty ampy anareo rehetra zay maninona zay miasa fatratra sy mavesatra etana ane olona reraka olona tsy raha ho aty amitsika am'izao tontolo zao de olona eta mavesatra tsy misy atenainy zany reo zany le olona loatra mba miaraka aminao anaty fiarahamonina de rehefa misy do atao de le apasiny valopy samima reo le tsy manao sainga mbalo tsy mbola afaka kely andao ry vitsakafo tsika de rehefa sao le tsy paipaiky misy foana zay olo zay ina le maakzitany fa nareo ko ve de masinay karama foana de nareo ve de tsy manana mihitsy isanandro jesosy tsy manontany an'izany fa jesosy reny olona reny mihitsy ny tediaviny androany ozy izy ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra etana inona moa za miasa fatratra zany miasa fatratra zany a miasa aloha samy miasa daholo tsika rehetrarehetra fa reto indray miasa fatratra samihafa ny miasa tsotra miasa milamina miasa finaritra sy ny miasa fatratra zany a miasa mafy miasa fatratra zany a miasa mihoatra ary amin'ny dika teny avy fa zany miasa fatratra zany de miasa maina misy olona zany a olona miasa maina misy olona miasa fatratra misy olona miasa mihoatra mora azo kely zany misy olona zao fantatro eto andafy eto mampalelo ny fiainan'izany olona zany olona zany a amin'ny atoandro izy a mitondra bus miasa ohatry tsika rehetrarehetra miditra amin'ny fito maraina de mirava amin'ny tekonfie mirava amin'ny 4:00 amin'ny 5:00 mitondra bus vita indray zay miazakazaka zara raha mahinana sandwich tonga de mandray ny tômôbila indray de mandeha manao taxi hatramin'ny alina be any amin'ny 3 maraina amin'ny 2 maraina amin'ny 2 maraina satria maninona satria manenjika volam-panjakana ole rahalany resaka tamiko tena reraka raharahado reraka aozy izy fa tena tsisy an'izany mifankahita amin'ny vady aman-janaka izany a mbola matory ny ankizy miala ao an-trano izy maraina mody izy ny alina fa matory na vadina ny zanany mamana sakafo amin'ny micro-onde zara rahalany ny sakafo de matory fa maika hifondra rapitso ary tsisy lahady tsisy sabata tsisy latsinainy a satria sady miasa amin'ny asa mitsotra izy manao asa tena de amin'ny alalan'io asa tena io no any enjehany zay rehetra tokony enjehana ary ozy izay tena reraka zany efa ozy izy a niazaka zahako tsy vola ho any menakavy na mitondra vakansa ny ankonako zany tsy vita ozy izy fa reo volo reo de atavininy reo anenjehana volam-panjaka misy vola enjehany afaka zany ny atao olona miasa fatratra misy olona fantatry linao ny telo ny asany miasa tsy mijanona misy olona ohatry zany za misy fotoana mba te hizara kely mihitsy matetika be mihitsy ao amin'ny Facebook eo hitatsika misy hoe nareo fiainana ty andafika ka sarotra aza miatseritra zany fa fiainana ty andafika mahafinaritra mifohainao amin'ny 5 maraina de tsy mifohy tsy mody anao ratsy amin'ny 6 alina de mazakazaka anao de mitotototo anao de tsisy an'izany vola rao fony zany tefa tsisy raisiny anao mahafaramba rehefa mba mamaky andrena de zay ale vola koa de tena ampitoviny daholo ny olona rehetra fa tsy voatery zany a tsy voatery zany
raha misy fotoana mba te hizarana lafo tsara n'izany aty andafo zany mihitsy fa tsy voatery araky ny fieritreritry ny olo hoe fiainana mafy aty andafo ary raha ohatry zany daholo fiainana aty andafo vitsy tamintsika eto ny tafajanona ty ngamba zany olo de treko avombela aminao fa ny aty zany ny fiainako tsy miazakazaky zany kory ary aty zay telo hoe tsy mitovy io tsy mitovy satria inona no mahatonga azy tsy tovy eo amin'ny fanapaha-kevitra amin'ny matotoko faraika amby folo andiny fahavalo amby roapolo io no vaolana am'izany ny valin'izany fanontaniana zany olo teny makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra araka le teniko teo azonareo ny dikany miasa fatratra ary le mavesatra etana reny be problème be zao vandroany eny resaka taman'olona misy olona manana problème amin'ny taratasy eto andafy sady manana problème efa voaroky eto andafy efa tsy mahazo mivezivezy eto andafy tsotry nefa sady taizana retina no mila mitady aza vady amanjanaka ny Madagasikara mila velomo zany ny atao olona mavesatra etany zany zany hoe tena misy entana mavesatra eo amin'ny fiainana te hitady vola ianao matahotra polisy matahotra gendarme rahatratra de manefa mody de mitsoky etsy mitsoky ero miasa tsisy ianao mila mivelona ianao mbola manana velomany tanàna ny anao efa ny aretina mitaiza ho zay mantsany le olona resaka tampoka androany tena eo zany olo zany ary mety raha eto zany olo zany de ho anao ty toriteny teny za akory tsy mitena hoe zao fiainanao zao ka fiainana tena fatao oam-pitenenina sy ka fiainana tsotabavoaka tsy marina zany fandroany tonga aminao misy invitation tonga eo amintsika tsirairay aby makanesa ty fotsiny makanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa faratra sy mavesatra etana fa manina zay izy aninona any amin' Jesosy arytsika fa iza zao tsy miteny misy solotena keo na ho avy eo ny anjely na tonga avy eo fa ohatra hoe misy fotoantsika te ho raisina mpanompon'Andriamanitra reny de tsy le mpanompon'Andriamanitra mandray antsika fa secrétaire na solotena misy fotoantsika mba te ho vangina mpanompon'Andriamanitra ny tokantrano de tsy izy mandeha mamagy fa alefa ny any ny solotena ohatra mandefa loolona izy na mandefa diakona mandefa mpiara-miasa aminy izay mandisy fanantenana olona maro mihitsy rehefa ohatrindra zany nareo mba mitena hoe raha mba vangeo ty tokantrano de zay iny ary fa ho avy nefa rehefa tonga ny fotoana mety raha latozy na raha Jonathan na raha lalay ohatra ny rehefa ohatry ny azy zany nefa nina izy ny endrasan'ny olona mba zany mba mety ny endrasan'le olona amin'ny mahapasterana de zay zany zao fa tsy sompanentanana ho an'olo fa eto mazava iza le miantso makanesa ty amiko fa rehefa tonga ty nareo za fa iza no anome anareo fitsarana zany hoe za mihitsy na tonga etaonko reo za mihitsy za hitanareo zao mihitsy no anome anareo fitsarana io tena hoe fitsarana io misy fotoana io mampitomany vo mitevitsy hoe tenana fitsarana ve anao vo mainao zany hoe fitsarana zany ndravana de ohatry ny maheno fangalaninaina ohatry ny maheno hoe petraka ohatry ny maheno hoe tapitra le tebiteby tapitra le mitotototo tapitra le miazakazaka vo maino fotsiny hoe fitsarana amin'ny teny frantsay hoe repos de misy village zay tantana Madagasikara zay nada ty hoe village mon repos de vitany fotsiny de olona efa retraité mipetraka amin'izy de hitanao mihitsy hoe tena repos marina ny ao anatin'ity tokantrano ty tena hoe repos tokoa zany tsisy totototo tsisy azakazaka fa tena fitsarana Jesosy vonona amin'ny anao azany fitsarana mety io zany hoe mbola tsy nanandrana an'izany firy taona ianao zay ny azakazaka amin'ny totototo tsy mitsahatra maraina mparivan'ny andro tena misy ny ariavany zany tena misy fiainana ohatry zany ary tsy de tena le fitiavam-bola tsony tsy voatery le fitiavam-bola misy koa mantsy olona tsy mahay mionona de ohatra zao hoe efa miasa ara-dalàna de mbola misy azy misy mipropozy asa de mbola andeha afana satria iny manenjika vola fa zava-dehibe ngy na fananana fiainana
za miteny anareo fa io fiaina tokatra mihitsy vo vity volo io ianao miara misakafo amin'ny vady aman-janakao io a ianao miara milalao amin'ny zanakao io a ianao midinidinika sy mifampiatantara mifampiadevitra fanakalo hevitra amin'ny ankonanao io tsy vo vidin'ny euro io a misy mantsy tsika ray-mpianakaviana de tena mitady vola efa mba omena Andriamanitra sazy zao de mbola tsy mionona ihany fa za miteny anao ilainao ny fitsarana ilaina ny fitsarana ary fantatry Jesosy fa reto olona miasa fatratra sy mavesatra reto tsy vola ny ilain'ireo fa raha vola de hoe Jesosy hoe za amenareo vola raha zay mifantatry Jesosy fa mampilamina atsika no meny atsika izany na za ame anareo arena na za ame anareo voninahitra ianao zay miasa fatratra sy maveretana mankany ty amiko fa za ame anareo voninahitra za ame anareo tsy fantatro inona avy mety zavatra ezaka zany olona tsy zany fitsarana no mendrika andreo ny fanafodin'ny fiasana fatratra sy ny entamabezatra zany de fitsarana ny fanafan'io azakazaka taonao arerahana teboteby fitotototono sy mipetraka oviana zao anao mba mipetraka teo ambony latabatra ny sakafo farany fa tsy sandwich foana zavatra fast food reny no anao satria maninona satria miazakazaka ianao zay taloha teto andafy teto tamin'ny zananao anisy fotoana anao livraison tany Paris tany fa teneniko anareo raha mijanona 15 minutes mba mipetraka ianao mihinana sakafo amin'ny cantine anao iny manao misakafo amin'ny gamelle anao iny fa teneniko anao tonga de tara 15 minutes mijanona mihinana sakafo amin'ny sotro tsy possible fa miazakazaka miainga anao de manana entana be deabe anao mila livreny miazakazaka de eny andalana eny ianao misy ane fotoana anao hoe entre ny tanàna anankiray sy tanàna anankiray lavidavitra satria 15 minutes amin'ny trajet anao iny ianao manaroatra mihinana an'le sandwich etinao sandwich isanandro no hanina fa raha vo tsy zay de tara misy zavatra tara ao de rehefa tara amin'iny ao de tara hatramin'ny ariva zay taloha misy efa milivre zay de ny entana alaina satria sady milivre anao mamaka entana de reny entana reny aterinao amin'ny depôt ka raha voatarany amin'ny enina de tsy ao amin'ny depôt ny aterina fa any Paris loza nge raha van'izany eritreretinao raha ianao tonga amin'ny enina tam'izany raha tonga amin'ny enina ianao alohany amin'ny enina de amin'ny enina ianao zany mody any an-tranonao tonga any an-tranonao anao amin'ny enina sasany ariva fa raha vo tsy mahatratra any amin'ny enina ohatra amin'ny enina sy folo anao vao tonga de any Paris am'izay manatratra tratra ny embouteillage-ny Paris amin'ny 7 sasany alina vao tonga any an-trano zay ny vokatra ilainao ny janona kely ny sakafo nakaina kely tamin'ny atoandro fa tsy possible zany miazakazaka sady misakafo tapany kely reny olona any amin'ny mofo de apetraka de lasa lilomanao ny asa tena hoe tsy misotro zany tena zay tsy te hiditra am'izany ntsony Jesosy mba meo fitsarana meo zavatra hafa halleloia tany tompo raha teriralobenja ny fanafan'ireo zany de fitsarana aiza nefa nahitanao an'le fitsarana nahitanao an'le fitsarana de ao amin'i Jesosy manohana an'le antso ianao de tonga eo aminy ianao de mafy zany tam'izany nefa etretinareo fa za tam'izany fa nga mbola tsisy zao fandaratsika zao de manao an'izany asa zany sady misy olona pahirezoka ny andalana eny tam'izany ako manao an'le écouteur bluetooth kely reny de am'izany ozy nareo mbola mavita manao asan'Andriamanitra mbola manao délivrance eny ambony tomobile eny misy raha nabavy zay ao Paris ao misy namosavy sady mandeha manao délivrance narany Jesosy gaga ny olona raha eny amin'ny firenena ohatra miantso azy narany Jesosy le olona sady mitady ny toerana livrena manao délivrance tam'izany mafy any ny asa tam'izany tena maro zany tena miazakazaka mandeha manatra eny sady miteny aloha manao ianao zay sy nefa azoazo ataotsika farany aloha narany Jesosy miala ny telefony miala ny enjana tam'izany fa natao mpifaliana fa tsy hoe enjana fa androany isika rehetrarehetra
mety avy aty zany ranam-pavitsika zany hoe pentecoste dia hitana hoe io izy io. Halleloia. Mbola tsy teo nareo rehetrarehetra hoe dia efa teo zany olona zany. Any izy mbola tsy manadina antsika rehefa misy an'le fetifety reny dia miantso izy ahoana programma amin'io. Efa tena izy amin'ny pentecote tongava aty raha avy toroy ianao fa tsy maintsy tonga. Halleloia. Makanisa ty amiko anareo izay miasa fatratra sy mavetsatretana. Misy olona zany antefana antso androany. Reo olona reo raha te azo zavatra tsara be fitsarana dia tonga eo amin'i Jesosy. Tonga eo amin'i Jesosy. Tianao ve ny azo an'izany fitsarana zany? Tsisy azahoana ho an'izany afa-tsy eo amin'i Jesosy. Jesosy rerany samy laza an'izany, tsy amina lainga, tsy amina fitaka. Hoe za me anareo fitsarana, Jesosy rehefa manome an'izay fitsarana zay tena manome izy. Ary tena zany ny atao hoe tena vrai fitsarana. Tsy osoka, fa le tena fitsarana. Halleloia. Mba mangetahitana ve ianao? Misy fotoana hitanao misy fiainan'olona hitanao hoe Jesosy mila fitsarana ny fiainan'ity olona ity. Jesosy ataovy manohana ny antso ty olona ity. Misy keravana fiainan'olona mampitaitaina. Hitanao zao mihitsy ny fiainany tena tsy possible raha tsy misy Jesosy ilay havana. Voana izy misalasala, manao dimy anotra, androso toa tsy androso. Ianao ndray no mitaitaina ahoana ary ty olona ity zao mba ataovy mandroso ty olona ity fa mielanao izy. Andilo fa 9 eto ny ziokako ka amenara amiko. Fa malemy fanahy sady tsy miavina poa dia hita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo. Fa mora ny ziokako ary maivana ny entako. Zioka. Zioka zany dia efa nazavainantsika foana ny zioka dia rehefa atao amin'ny omby reny. Ny zioka dia ilay zavatra eto amin'ny tenda. Tsatoka amin'ny maritra ny tenda otrao. Dia iny amin'izay misy hazo anankiray mampitambatra omby anankiroa. Iny ilay atao hoe zioka. Dia asiana zioka ny omby. Dia amin'ny alalan'ny zioka iny amin'izay afaka metrahana ny sarety vesatra ao amin'ny atony ao. Fa ny tena ilana an'ilay zioka koa dia izao. Mba hahafahan'ireo omby ireo miara-mandeha, mitovy direction. Raha mivily gauche indray dia noho ilay zioka dia mivily gauche koa indray. Raha mivily droite ny anankiray noho ilay zioka dia mivily droite koa ny anankiray. Misy omby tena mavesatra ny zioka rehefa mitondra sarety. Fa misy omby indray rehefa mandeha eny an-tsaha eny izy misy an'iny zioka io fotsiny dia mila miara-dia fotsiny ry zareo. Hoy Jesosy eto ny ziokako. Zany hoe Jesosy aloha efa misy zioka. Dia tiany Jesosy amin'izay ilay ziokany mitambatra mitambatra aminao. Manomboka eo amin'ny fotoana io zany ary io no maka amin'ny olona io. Manomboka eo amin'io amin'izay zany hoe 9:9 eto ny ziokako. Dia manomboka kely tena mitondra zioka ve. Ny zioka samy manana ny azy. Ary tsy misy olona eto amin'ity tany ity tsy misy zioka ry havana. Lainga zany hoe za tsy mino niza niza, za ako ate, za tsy mino Andriamanitra, tsy mino devotsiny. Fa misy zioka iny olona iny. Tsy maintsy misy mitondra iny olona iny. Ary na dia tsy finorenan'Andriamanitra fotsiny ary dia efa zioka entiny, fa zioka anisy Satana zany. Devoly dia manana zioka. Ary ny devoly dia manana zioka ny olona ary zioka tena mavesatra. Ary zioka tena mavesatra. Ary zioka tena sarotra. Rehefa azon'ny devoly amin'ny ziokany ianao dia misy fotoana ianao tsy tsaponao mihitsy ny andeha hivoakalina fa ingainy fotsiny dao hivoakalina. Efa tsy tianao mihitsy zany hifoka sigara satria na ny vola nareo menakavina ny ankizy rehefa tsy misakafo. Fosiny devoly sigara. Mila mifoka sigara aloha zany marary ny andoha. Dia alohan'ny olona mifoka sigara toy izay mividy mofo menakely
namovoka azy za ohatra zany tam'za misy tsika reoka betsaka amitsika ny mety hoe voka sigara taloha fa sigara zany de anisan'ny zuga entin'ny devoly amitsika de entinitsika de raha tena mpifoka sigara ianao ka raha manana vola tam'zay vola foka sigara 20 ny tizina sigara de ny mofogasy nefa ariary 10 ohatra fa safidy ianao hoe mofogasy roa sa sigara ray alao sigara nefa inona le sigara setroka mampatanjaka ave ny sigara mampatototolo fotsiny fosiny de vole tsy maintsy atiany lalana e voka sigara efa tsy te hifosotro taoko zany efa tsapanao mihitsy hoe marary vavony fa nisy olona fantatro zay avako efa marary vavony be fa ny tena fantatro ny toka de misy an'leta hoe fanafody vavony reny de rehefa andeha voakal zay de mitondra fanafody vavony izy de mihinana le fanafody vavony izy de misotro toka de mararyrary de ampina fanafody vavony zany hoe izy efa tsy mety amin'ny vatanao mihitsy fa ny ziogainy sapany ianao de vole ndao aty ho aty am'le mamay aty am'le podika vavony aty am'le mamy toka aty am'le mamony vady aty mety de lasy ianao tsisy omby anakiroa misy zioga zany ka ndray ary fa zay alehandray ny alehandray ary ny tompony zioga no mitarika de volo manana zioga efa may molotra mbola paraky nyany paraky gasy tsy afaka efa enatr'olona eny amason'olona mbola hoanina moramora ihany ny paraky zioga nge zany zioga efa manambady ozy de vola aza mipetrapetraka ao tokantrano zany io hoe de hipetraka fotsiny hoe atsara-tare sy bika tsara-tare io efa afiseo eny amin'ny Facebook eny daholo fa tianaja tokantrano eo fa tsy vita tsony le misy an'le ajejona de fa zioge tsy possible za tsy ziogy zany za tsy mihin'Andriamanitra na ziogan'ny Jesosy ny amin'ny olona ray na ziogan'ny devoly zay ihany tsy misy ny leralera tsy misy ny leralera zioga daholo reny zavatra hitanareo mamatotra ny olona rehetrarehetra reny ny fitiavam-bola zioga lasa mangalatra tsy te hangalatra fa no fitiavam-bola de tsy maintsy mangalatra zioga tsy tokony akivy anao raha Jesosy amteny hoe tony ziogako fa Jesosy ty manazava tsara mihitsy ary tena manome assurance atsika hoe etony ziogako ary ambany izy miteny hoe mora nge ny ziogako ary maivana netako ohatra ny teteny amitsika tsy inge zioga ny fanarana io fa tandremo fa tsy hoe ny zioga rehetra de ratsy ny zioga tsy mahafaty fa ny zioga de natao hitarian-dalana rehefa misy zioga zany ny olona ray de ziogaina de misy miara-mandeha mitovy direction am'le tompony zioga ho Jesosy eto ny ziogako ka mianaramo Alleluia. Jesosy mampianatra atsika isan'andro isan'andro ary Jesosy eo amin'ny fiainantsika de mampianatra atsika foana aza mampianatra groupe izy maresy betsaka aminareo reo no ampianarin'Andriamanitra amin'izao fotoana mandalo ny fomba fitantan'Andriamanitra eo na de ohatr'izao tahiny be loha tsika amin'ny voalohany ataonao izay ahatonga antsika resy lahatra fa tena tian'Andriamanitra isika fa rehefa tonga amin'izay tsika mifanompoana azy de ianao zay mieritritra hoe ohatran'ny nitahian'Andriamanitra anao tamin'le voalohany io foana nitahian'Andriamanitra ny fiainanao hoe tamatabasana be ohatrin'io foana misy fotoana amin'izay ohatran'ny mangingina tampoka kely ndray fitahiny fa mampianatra indray Andriamanitra ary nareo reo de zay mijery anareo zay mivady de mahita fa efa manomboka ampianarin'Andriamanitra ianareo Andriamanitra mampianatra atsika Andriamanitra tsy mampianta atsika fa Andriamanitra mampianatra atsika mba ho zaza endry Alleluia tady dio zay fa izay ato tsisy tsony valimbavaka misy ny valimbavaka ka fa misy fotoana koa Andriamanitra mampianatra tia no zaza mahay tsika tia no zaza pakato de ampianariny
eto ny zokako ka mianara amiko hoy Jesosy hoe ohatsy ny teny Jesosy eto ny zokako ka nydikany koa misy dika teny hafa hoe mianara amiko io de hoe arao ny toro lalako arao ny toro lalako arao ny toro hevitro arao zay taseko ataonareo zay le mianara eto ary ny zokako de mianara amiko amin'ny ny tiany Jesosy tena amin'io zany hoe ataovy zay asiany tenenina ataovy zay asiany atao izy Maria rehefa tao amin'ny fotoana tsy nisy divay intsony tao amin'ny fampiakaram-bady tao Kana ozy fotsiny Jesosy i Maria tamin'ny mpianatra atao fotsiny zay azovy ataonareo atao fotsiny zay aseny ataonareo ndresy lahatra Maria fa reo mpianatra ireo avita zavatra raha manao zay aseny Jesosy ataony fotsiny ary zany ny tiany Jesosy tena hoe eto ny zokako ka mianara amiko avy ampianariko nareo misy fampianarana nataony Jesosy zany matotoko fafito any 5:20 misy lehilahy anankiray ozy izy manatsaina alleloia alohantsika maky an'izay teny zay matotoko fafito 5:20 ko am'izany nazovy amin'izany Jesosy ka am'izany nazovy mandray zany teniko zany ka makato azy io zany le nianatra an'le izy de hoarina am'le lahy manatsaina izay nanorina ny tranony teo ambony vatolampy ary latsaka ny ranonona ka nisy zika be sady fofofo ny rivotra ka namely izany trano zany nefa tsy nianjery izy satria efa naorina teo ambon'ny vatolampy fa izy rehetra nandreny teniko nefa tsy makato azy de hoarina am'le lahy adala izay nanorina ny tranony teo ambon'ny fasika ary latsaka ny ranonona ka nisy rika be sady fofofo ny rivotra ka namely izany trano zany de nianjery izy ka loza ny fianjerany Alleluia. Tiany Jesosy tsika anatona azy de anao taka ny lehilahy manatsaina io eto ny zokako zany hoe arao am'izay zay alehako manomboka eto ny zokako zay ataoko atao zay alehako andehanana ny lalako ale ny directionko ny directionao ny tanjoko ny tanjonao alleloia zay banjiniko ny banjininao ny lalana alehako no alehanao mandeha amin'ny sitrapoko am'izay anao manomboka androany mandeha amin'ny sitrapon'Andriamanitra am'izay anao le atsono io zany tsy hoe atsotsona fotsiny fa atsona hakato zany hoe le fitsarana io zany tsy azony olona zay tsy makato zay zany tsara fantatritsika tsy azony olona izay tsy makato io fitsarana io javana eto izy io ka mianara amiko mila mianatra tsika amin'Andriamanitra mila mianatra miara mandeha tsy hoaitsika zany mandeha miaraka amin'Andriamanitra fa mianatra mizahatra eny tsika sao zao arakaraka nanomboka rahanao elaela amin'Andriamanitra angeravana amin'ny mahatonga foana hoe indraindray raha vo malaky mitrebona isika amin'ny fanompona an'Andriamanitra de mora miemotra le vonafafy ngeravana nisy narivo teny amin'ny tany marivo nafafy teny amin'ny tany marivo de vo miposaka amin'ny masoandro de mitrebona le izy nefa tsy nisy fakany mampatahotra mahita olona hoe vo fotoana fotsiny nanomboka ny vavaka de mitory teny de manao asin'Andriamanitra be le tena tonga de le tiako tenina hoe ilaitsika atao zany fa tsika mbola mila mianatra misy niravana olona raha volana andray an'Andriamanitra izy de efa manao afisy de mampiso ny tenany hoe tena mpanompon'Andriamanitra angeza be za ty misy ny zavatra ianaranao mbola misy fampianarana be dehibe ataon'Andriamanitra zany mahatonga anazy tsy mba resy lahatra mihitsy any Madagasikara misy andreny mpanompon'Andriamanitra avy any ivelany reny mampiovana ny malagasy hoe na teo hivoaka ho profety ianao te hivoaka ho mpaminany mpanao fagagana de misy fianarana mandritry ny herinandro tsy marina zany ray avana fa misaviana vita ao anatin'izany fa zany manao mirakla sy hivoaka ho mpanompon'Andriamanitra zany fiainanao mihitsy zany ary tsy vetivety ny mianatra am'izany mbola betsy ngeravana zavatra ampianaran'Andriamanitra atsika tsy fantatritsika io
anatin'ny tontolo zany fanomporan'andriamanitra zany ary tena jesosy raha miteny hoe mianara amiko dia tena misy zavatra ianaranao aminy fa zao milohan'ny ianaranao tsy afaka hianatra ianao raha tsy entinao mihitsy aloha mizoga ny fianarana voalohany dia anao mizoga dia manomboka mianatra ny lalana lehany ianao manomboka mandeha amin'izay ianao araka ny sitrapon'andriamanitra toe-panahy araka an'andriamanitra aike tsy nety hoe lalako taloha iny ahitiny jesosy zay raha zany ahetiny aty amin'ny fahamarinana ahetiny aty amin'ny fatorana an'andriamanitra ahetiny aty amin'izany hoe toetra araka ny sitrapon'andriamanitra zany satria zioga ny itondrany atsika dia io fa mianatra tsika eto ny zioga ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavona koa tena marina zany mahalemy fanahy jesosy tsika io zao foana ny any teneniko antsika ary tadidinao foana ty teniko ty fa raha tsy andriamanitra raha tsy jesosy ny tompontsika efa tsisy tafajory teto tsika reto na ray ary hoe devoly ve ny tompontsika dia io kitotoa ataontsika io ny ataontsika manompo devoly misy olo reny taloha misy an'olo reny hoe misy tany dia aty amin'ity tany ty misy zao misy hoe plage hoe ramena any Diego tsy diso ahako someve any Diego misy plage hoe ramena dia misy zavatra fady amin'izy io sao dia fantatro ina le fadin'izy io fa tsy haiko na kisoa na tongolo na zavatra ohatr'izany ao atritriva laky atritriva ao Antsirabe misy fady zay koa ary zao mitondra an'ireo ianao hoe eto zany fady tongolo na hoe eto fady kisoa na fady an'izao dia mitondra an'iny ianao dia maty andrano tonga dia miolana tonga dia lasa dala satria manino ny devoly efa nametraka ty fady an'izao eto tsy andriamanitra nametraka an'ireny nosononjo azonareo ka ny devoly tonga dia tsy misangy tonga dia maty dia raha izy fotsiny hoe raha io andriamanitsika io hoe anompanao zay andriamanitra dia tsika manao kitoto inona ny tsy kitoto efa nataontsika amin'ny fanompontsika an'andriamanitra ozy lerana bava mba eto ambavaka pastera mba ho tafafo maraina entina mbavaka ianao tafafo maraina ivavaka fa azo antoka matoana entina mbavaka ho tafafo maraina misy fotoananao tsy tafafo maraina nefa ianao manana faniriana sy nampanantenan'andriamanitra za ivavaka maraina raha pitso fa tsy taitry tsika misy fotoana angentsika raha jesosy tsy maintsy tafafo raha-pitso amin'ny efatra ivavaka amin'ny efatra maraina zany jesosy amin'io tsika efa te atory amin'ny alina dia kamokamonao le vavaka amin'ny alina iny azy jesosy raha-pitso reraka jesosy fa sao raha-pitso amin'ny efatra siko reva mihitsy amin'ny efatra jesosy fa raha fisitsika ambeona amenna jesosy loza atory tonga ny amin'io raha leo maneno reva jesosy mamelanainao fa tena mbola tena te atory jesosy raha-pitso jesosy tena mifoany androany izy jesosy raha tsy ampitoromaso ny ampiasana inona moa ny atoko ny ampiasana jesosy fa raha-pitso amin'ny fo dia vononao ny revay dia makakelinao sady dia io zany anao fona jesosy fona fa mamindra fo amiko fantatro fa ty ahianao ary mamela mandraika rehetra dia anao tao iny jesosy ary sika zao tsy afaka mivavaka nikapohany ve tonga zany dia tsy mifo dia miolana ny tena iny tsika milamilana ire tsika ny ampiasana mba mavita ohatra tsika mba mavita ohatra hoe zavatra kely mivitantsika amin'andriamanitra airapalibany androany tena navaky baiboly ary neny tena navaky baiboly zay dia baiboly zany e tokony vakitsika isan'andro sakafo nge io mihinana sakafo tsika tsy tara telo isan'andro fa mamaky baiboly tsika zay impiry mamaky baiboly anao anatin'ny ray taona anatin'ny ray volana zany ny atao hoe andriamanitra malemy fanahy sady tsy miavona-po
de misy fotoana ankehtsika ravana tena teneko anao io zioka io rehefa ziokany devoly zay tiany itondrana zavatra ratsy rehetra misy fotoana anao vo ziokany devoly fa mba tena le vavaka kely any anao le tsisy zany boîte de nuit androany fa nefitsika am' Jesosy efa ziokan' Jesosy misy fotoana ngeravana io voninahitra Andriamanitra hoe tsika any amin'ny lalana tsy izy tena any amin'ny lalana tsy izy fa tena aniko anao misy fetin'ny mpiara-miasa ao ampiasana de matikena maso ianao nefa ianao kristianina io atao no fety de tonga any de misy fandihizana misy anefitena n'izao tontolo zao reny de zany tena anao mandeha amin'ny fahendrena fa tsy ainge mbola miasa tany fa de inona am'zay etitsika Jesosy lay Jesosy malemy fanahy kely etitsika na tany amin'ny toerana tsy tiany azy fa natao inona zao tsika treto tsy mbola nampahireziny foana anao de niteneny moramora anaka verena fa tsy anony lalana zany ny Andriamanitra malemy fanahy zany fa teneniko anao misy fotoana zao ty zavatra ty misy zavatra fampianarana anankiray zay somary malaza saika nareo efa naino an'ity misy mpanompon'Andriamanitra zany lakotsiny tena manohatra akitsy rano mihitsy hoe tsy andro sabata zany ny fivavahana maro moa izy ireo fa tsika koa de toy foana fa sabata ny androny Jehova sabata ny andro fitsara sabotsy io de pety hoe fampianarana tsisy an'zany fa efa simba efa potika ho zany efa tsisy mitandrina sabata zany ray andro hoe nahity mpanompon'Andriamanitra ny teny hoe Jesosy sisy tsy mitandrina sabata zany zay Jesosy sofa Andriamanitra malemy fanahy ianao nanizingizina mihitsy le rahalahy hoe Jesosy tsy mitandrina sabata zany porofo izy fa mitandrina sabata Jesosy ry havana nefa Jesosy mitandrina sabata foana fa Jesosy fosa nanafaka olona tao anaty andro sabata fa mitandrina sabata foana Jesosy de misy an'izay efa ampianarina momba le andro lahady de iny ampianarany olona zany hoe lahady matsosa izy ozy ny olona zany matonga atsika vavaka lahady lahady Jesosy no nitsangana tamin'ny maty lahady koa e Pentecoste lahady koa nge ny ohatr' zao ekena daholo zany fa lahady reny andro reny fa nafafan'le tenin'Andriamanitra hoe Exodus 20 hoe mahatsiarova ny andro sabata ohatra anakire teny Kôndrovo zao zay ny amin'ny dity folo Exodus 28 mahatsiarova ny andro sabata na masina azy tsy mahafafa mihitsy zany ny andro sabata de andro sabata foana de hoe ka tsy zany fa nisy an'le fivorian'ny mpianatra sy ny jentilisa tamin'izany fotoana zany de ny jentilisa teny hoe tsy mety aminay zany miandrona sabata zany fa lahady mety aminay de hoe nivoro ny mpianatra de teny hoe sy raha zay ve rahalany ivavahan'le olona tsy aloha atao lahady zany fa tsy maninona tsy mitombona mihitsy zany tanareo ary alohantsika ny fahalemena ny fahatsarana ny io le teny hoe malemy fanahy sady tsy miavina po hitanareo ny didin'Andriamanitra foana Andriamanitra zany efa tena hoe sabata ny andro ifitsarana de tsisy mahovany io niza nananaovany io ny katolika taty arina de niovan'ny olona fa nen'Andriamanitra mbola zany mahatonga antsika mbola mitazona fa sabata ny andro fivavahana hitareo mekohatra anankiray fotsiny nareo raha vo zany hoe Andriamanitra zany tena hoe sabata de ny olona teny lahady fa kamo ny olona no an'izany sabata zany fa lahady ny mety amin'ny olona de lasa ohatrohatro zao mekohatra ray nareo ohatra zany Pasteur Jocelyn Ranjarson ohatra mitondra hira anankiray hoe tompo atikianao aitsika zany ianao no fiainako fifaliany foko asambarako zay zany le hira Pasteur Jocelyn merina manao fiteny merina namorona an'izay hira zay de misy olona am'izay zany ohatra atandroy na ohatra hoe atakarana amoa tsy de mahay maroky tsy de mahay teny ihany fa ohatra fotsy de pedrozy zany le atandroy de ndaty atao za hihera ny hera ataoko zany le heran'ny Pasteur Jocelyn
rahalahy Jocelyn ataoko ka le hira zany de hoe atompo da tiako avao anao ataovy ary liranao ataoko zany le izy da tompo da tiako avao anao atoy da anao no fiainako avao atoy loky ndaty toy tsisy mandeha am'loha ny lira reo fifalin'ny foko avao anao da hasambarako lia raiky aty anao tsisy mandeha am'loha satria natandroy ary anao de miezaky anao mirany ny tsy zao misy ale tsy aketo de iny zao fitenena tamatavy ngambo reny tsy aketo de tsika efa zany hira satria mena de zao hoe tsy zany tsy aketo zany e tsy eto fotsiny tsy eto ohatra zany ke zany zay raha misy amitenareo zany hoe tonga ny mpianatra nitresaka tamin'nisy le concile lehibe de anaova natao lahady le izy de zay teneko anareo zay de tadidriny hira amin'ny pasteur Jocelyn hoe pasteur Jocelyn mba hasairany erina no nytonony de tonga ny atandroy ohatra de novainy eo raky zay tsy mitombony zany torahany olona ny tavoangy anao ny amin'ny karaoke raha ira ovainao hira miroky ny hiran'olona tsy miroky fa mihoatra am'io zany Andriamanitra mahay ony ako izy kodany ana nefa ny ary ana misy mitambatra no teny atandroy sy teny roky zany hoe tsy teny fianarantsoa fa ohatr'ohatr'izay le izy da tompo tadiako avao anao tadiako avao anao atoy anao no da fiainako avao le raiky atoy da fifalin'ny foko avao anao miova tanteraka mihitsy ny notin'le hira tsy zay le izy fa inona ny zavatra mitranga naringa an'Andriamanitra ve zao ny olona nanao an'izany naringa an'Andriamanitra ve zao ny olona mampianatra an'izany hoe Jesosy tsy nitandry rano sabaty zany tsy naringana satria manino satria ny Andriamanitsika satria ny Andriamanitsika ao na teny tsy mety rana bavy zamina ve ao matovy amin'ny teny tsy mety zay hiran'ny pasteur Jocelyn zay tsy ataon'i Jesosy nininona betsaka ny fampianarany diso eo nareo aza mieritreritra hoe zany mametsy ny olona ka hoe miseho anao hoe zany ho izy fa ny atsika baiboly ny atsika no tia no hitsaratsika rehetrarehetra azonareo fa inona zany zao nataon'i Jesosy tao anatin'ireny zavatra familianan'ny olona tenin'Andriamanitra de avilin'ny olona reny asa betsaka nge zao azo atao misotro toaka tsy olana misotro divay tsy azany vehivavy tsy mahazo manao akanjo dehilahy zany izy ataony mamorona zany baiboly hoe miezaka ny olona manohatra sy manova ny zavatra amin'ny baiboly fa naninona ary zao reny olo reny nataon'i Jesosy fa raha devoly no tompontsika manovanova zavatra ohatr' zany hoe ohatra hoe mpanjaka be ny tany ataovy amin'ny lofandrinanareo de hazo kininina ny ataonao ao manofo ratsy misy devoly efeke efa tsy mpanjaka be ny tany fa tsy azo kininina usory an'io rano asininy ny lohan'ny jazanakare isaky ny andeha hianatra eo amin'ny andriny de renao nefa tia mokondohany aty no osoranao tonga de izany devoly tsy mety tsy afaka mpanadinana fa ninona any amokondohany nasinareo an'le rano zany ny devoly fa ny tsika zany toika ataontsika n'Andriamanitra hoe tandremany andro sabaty lahady mory tompo ahy eny arosy Jesosy ange mba le mifanahy sady tsy miavona po aza mihinana zava-padina tsy efa nidiovinao reny Jesosy tena any efa niteny tamin'ny Petera hoe hoany vonika hano Jesosy hoe hoany fa hitanareo Isaia 66:10 nge mbola miteny foana fa ny mihinana kisosy ny totozy de very ringana za de teny amintsika malemy fanahy ozy Jesosy sady tsy miavona po ary mbola malemy fanahy izy zany de mbola tsy miavona po fa zany efa teteny anao zay valina mamina ataontsika rehefa aveo
any amy groupe samy manao zay iry zay mataotsika kilao amy groupe rehefa avy eo na rapitso zay iry zay de samy ataotsika amy fiteny paritra atsika daholo misy tsy miety ao misy antakaranao misy betsy misaraka ao misy vakinakaratra ao tena ataotsika zay zay mami zay totsy mamisy ny ankizy ataotsika amy groupe samy mandefa zay iry zay fa amy fiteniny daholo mety afinaritra fa zao ny tiako tena nanareo ajanontsika eny amin'iny malemy fanahy sady tsy miavina po Andriamanitra manome antsika toro lalana de jerinareo hoe toy etony zio kamenara fa malemy fanahy sady tsy miavina po de ahita bary eo amin'ny marikely eo amin'ny baibolinao io azafady de mba zaraina hono izy iaina arabaina koa iaina ao ambadimbadika ao fa iaina sy Fabiola tsy manao Facebook de ao anaty Telegram ohatra zareo miaraka amintsika Fabiola sy iaina de zaraina ao amin'ny Telegram hono tojo rehefa mba vita ao amin'ny Messenger le hiratsika rehefa avy eo de ty mba tiako maria anareo ty amin'ny baiboly ty etony zio akamenara fa malemy fanahy sady tsy miavina poa de hahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo eto fitsarana anakiroa mizatra tenen'Andriamanitra ary am'le voalohany izy miteny mankaneza ty amiko ianareo sy miasafatra sy mavesatretana za mianareo fitsarana de avy eo ndray etony zio ka mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina koa de hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo le fitsarana voalohany fitsarana mivatana le teneniko anareo to hoe tena vitatra eo ny azakazaka vitatra eo ny totototo vitatra eo ny famenona kitapogoka vitatra eo ny fiasana mihoatra fiasana mifatratra ny fiasana maina hoe ganagana mitety asa ka nitratra mangana ina moa le toyandra olona misy miteny ganagana mitety asa nitratra mangana de le toyany tsy tadidiko fa matetika izy io tsy tadidiko raha misy vamahay an'izay toyan'izay de tahin Jesosy mba soraty hoe ganagana mitety asa nitratra mangana de tsy tadidiko ny toyany zao zany zavatra tia ny ten'Andriamanitra tenenina le fitsarana voalohany fitsarana ho an'ny vatana ho an'ny nofo fa ity le faharoa ty ahita fitsarana ho amin'ny fanahinareo ianareo matetika mahita hoe misy olona maty ohatra de zao hoe misy ny anina tsy azo misaotra ny Rodriguez nitratra mangana ny anina tsy azo zay le izy misaotra Rodriguez misaotra Marisho misaotra anareo matetika nanontany izy ohatra tsy mety tadidiko misy sakafo tsy hita misaotra ny nambin'ny tsomakirinina ny anina tsy azo nitratra mangana misaotra ny nambinina matetika rehefa misy ohatra misy mahita olona maty de zao ny tenenina hoe isy fitaompivavahana ataotsika mba angatahana mba hitsara ny fanahy ianareo zay efa nitandrenareo anaty filazana manjany hoe de isy fitaompivavahana mba hitondranam-bavaka azy mba hitondranam-bavaka ny fitsarany fanahy misy an'izay mitandreny nareo rehefa misy maty de mba hitsarany fanahy zao ny teneniko anao ny fitadiavana ny fitsarany fanahy zany de ny anao mbola velona de nao no mitady an'izany fa tsy ny olona no hitady an'izany anao mba hivavaka amin'ny fitsarany fanahin'iny olona iny tsika de zao de mba vonjeny fanahin'iny olona iny ianao ihany no mitady fitsarana ho an'ny fanahinao de ny anao mbola velona androany am'izao hoy Jesosy mianarako de fa malemy fanahy sady tsy miavina poa de ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo de ny mbola velona zany ianao no fitsarany fanahinao rahatry zay de mifanatonanao an'i Jesosy am'izao ianao velona izao zany hoe raha manatona zany ianao hoe mankanesa ty amiko ianareo zay miasa fatitra sy mavesatretana fa iza amenareo fitsarana aloha aranofo ilamina am'izay ny fiainanao fa amin'ny alalan'iny koa raha tonga ianao tondra ny ziga mianatra aminy de inona koa mbola toyany milamina koa lavana ny tonga de hitsaratra ny fanahinao rahatry zay ny fanatonanao an' Jesosy androany zany tsy zavatra ray ny azonao hoe fiainareto atany any mba anakarena mba ilamina tsara ilamina ianao de anana ny ampy ianao tsy ho fadiranovana sy mahatra fadiranovana zanontsony kosa aloha ianao manantona an' Jesosy zay azoko ampika ny miliardera tsy fantatro satria tsara fantatritsika fa tsisy mahazo antoko tsika fa asoatsika no miliardera na tsy asoatsika asoa fanahintsika hoe
Andriamanitra mahalalana zay. Fa ny azo antoka ahita fitsarana fotsiny ianao tena ahita fitsarana ianao, ampy anao zay eo, tahin'ny tompo ianao amin'ny asa fivelomanao. Ary fitahiany Jehova mampanankarena ho ny ten'Andriamanitra fa tsy azo ny fisasarana pina reny, tsy azo ny fisasarana pina zany. Manampina Jesosy zany ianao milamina ny ara-bola, milamina ny ara-panahy, milamina ny ara-pahasalamana, ny ara-panahy fofonjy. Alleloia. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Zany hoe tiana tenenetiko ravana raha manantona an Jesosy ianao gratuit ny zavatra rehetra. Mahay bony Isaia 5:20 andiny voalohany. Hoe bitsika Isaia 5:20 andiny voalohany. Fiantsoana ny olona rehetra andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Io le fiantsoana, invitation koa io. Zany mihitsy zany tenena ambinina azy amin'ny vakinareo. Isaia 5:20 andiny voalohany hatramin'ny 7. Soramandry fiantsoana ny olona rehetra andray ny fahasoavan'Andriamanitra. Ianareo rehetra izay mangetaeta mankanesa amin'ny rano. Ianareo izay tsy manam-bola avy mividiana ka homana. Tsy manam-bola ny antsoina eto fa asena mividy. Ka olona tsy manam-bola avy afaka hividy ao amin'ny Jehova ny tsy manam-bola afaka mividy. Ahoana ary ny fividianana? Avy mividy divay sy ronono nefa tsy am-bola na amin'ny karena. Nahoanareo mandany vola amin'izay tsy anina ary vokatry ny fisasanareo amin'izay tsy mahavoka, miano dia miano ka andro zay tsara. Toke ravoravo amin'ny matavy ny fanahinareo, atonglano ny sofinareo ka mankanesa ty ampo, miano dia ho velobelona ny fanahinareo ary anao fanekena mandrakizay aminareo dia famindrapo matoky na mpanantenana ny tafita. Raha ohatra zany manao fety Andriamanitra zao dia ny vidim-pidirana ao amin'Andriamanitra tsy vola. Satria fantatr'Andriamanitra fa reo olona rehetra ao amin'ny fety reo dia olona miasa fantatra tsy mavesatretana, resy amin'ny fiainana. Dia tsy vola ny ilaina aminao fa fanoloran-tena ny andeha hanaraka ny sitrapony, ny fanoloran-tena andeha hiaino azy. Raha manao antsoava androany, misy olona eto mety mandalo ady mafy araka ny teniko teny am-boalohany. Mila mivavaka ianao. Ary mivavaka angatahana aminao, tsy mivavabavapoana. Andao tena hivavaka. Andao tena hanolotra ny fiainantsika ho an'Andriamanitra. Andao tena ho alolo tena ho an'Andriamanitra rehefa namalala fa vitan'i Jesosy io problemanao. Azo ny atao. Eta mavesatra io tena ho alainy io. Ho raisiny io dia hosoloany entana maivana. Inona moa ny entana maivana? Inona moa ny ziga maivana? Inona moa ny zigan'i Jesosy zany teneny zany hoe mora ny zigako ka maivana netako. Ziga daholy. Zao zavatra ataontsika rehetrarehetra zao. Fitandremana andro sabata, ziog zany. Fanaovanareo vehivavy sarindreo rehefa mivavaka, rehefa maminany, ziog reny. Ny olona vavaka tonga dia mitatataka be ny amboniny andamina ianao mbola aiza sarindohako. Fitandremana amin'ny fitafiana na lana vavy, ziog angereny. Famorana ny sofina sy ny vava sy ny maso tsy hijery zavapoana tsy hanao zavapoana, ziog ange zany. Ziog. Fa za miteny anao, mora ireny raha paraporo amin'ny ziog an'ny Satana revana. Mora ireny. Azo atao ny tandrina didin'Andriamanitra. Ny Salamo 119 manontolo dia mitantara ny fitiavan'ny olona hitandrina didin'Andriamanitra. Matoa misy olona tia dia mahafinaritra izay ary ahitana soa ary azo atao ary tsy sarotra. Rehefa aminao ny fitiavana ao an'Andriamanitra no tena maritra izay tia dia hitandrina ny didiko. Rehefa tia an'Andriamanitra fotsiny ireo maivana mitandrina dia misy olona mbola tsy ao anatiny tena reo zany dia sabata sapotsy ray manontolo dia tsy manao n'inona. Fa rehefa tonga aminao zany fitiavana izay tompoko tamin'ny sabata teo jona vavongelona aminareo nanomboka nanao zoom izahay amin'ny folo sasany. Dia taperina fotsiny amin'ny roa sasany letsika anao live iny, voatapotra ny live, nanomboka nanao zoom izay tamin'ny 5 sasany arivo amin'ny ray ora sasany maraina vao nisaraka izay. Misy zavatra ratsy fe zany zavatra zany, ratsy fe dia hatamana. Inona natao teo? Mideran'Andriamanitra, manao asan'Andriamanitra.
mihona amin'Andriamanitra, miresadresaka amin'Andriamanitra. Ravana tena marina ny teny Jesosy hoe mora ny ziokako ary maivana mety mora io sady maivana. Raha miohatra amin'ny zavatra izay ampitondrainy ny devoly atsika, raha miohatra amin'ny zavatra ho azy ampitondrainy ny devoly atsika, dia tena teneniko anao fa mora zany. Mora rehefa ny zany mamaky baiboly mitandrina ny vavantsika tsy teny ratsy no andeha tady sigara amin'ny ray maraina satria tsy mitsahatra ny anatin'ny lohany fa mitambatamba. Mora rehefa na zany hoe mandeha mitandrina didin'Andriamanitra manamasy tena noho ny hoe marary amin'ny resaka noho ny aretina noho ny fijangajangana la ny vola sy fahafambarakany amin'ny dokotera isan-karazany any. Mora rehefa na zany mitandrina andro sabata zany toetra eo amin'Andriamanitra, mandray révélation ianao, mandray fifaliana ianao, sy ny mandeha mamonjy fety, voky ianao faly, verina ianao tezitra. Ny aretina sy ny sisa azonao avy amin'ny fisotroanao toka sy ny sisa. Mora zany mitandrina didin'Andriamanitra. Mora tokoa zany zioka zany. Ho ten'Andriamanitra ny Apokalipsy. Naolotsika jery ao amin'ny Jauna tianao Jesosy Jauna toko fa 9:7 hoy Jesosy. Izay rehetra omeny ray koa, aleluia. Hoy Jesosy hoe izay rehetra omeny ray koa, izay rasoia antsio toko fa 7 azafady efa mivakitsika teo kay. Jauna toko fa 7:7. Amin'ny andro farany izay andro lehibe, amin'ny andro firavoravoana dia nitsangana Jesosy ka ny hoe raha misy olona mangeta eto aoka izy anatona ka hisotro. Tsy misy barrière, mangeta eta fotsiny ianao ndao anatona Jesosy dia hisotro. Ary any amin'ny Apokalipsy ary mazava be mihitsy ny teny manao hoe Apokalipsy toko fa 2:20. Ny fanasy ny ampakarina manao hoe avy, areoka izay mahare manao hoe avy, areoka ho avy izay mangeta eto, ary izay mety aoka izy hisotro maimaimpoana amin'ny ranonaina. Maimaimpoana. Fiainana mandrakizay, ranonaina, ery, fahasoavana, fitahiana, fanambinana, maimaimpoana. Inona ny tsy anatonantsika an'Andriamanitra androany. Tonga aminao koa ny invitation androany manao hoe mankanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra etana mba zahany ireo fitsarana. Eto ny zioka kamenara famalemy fanahy sady tsy miavona-poa dia hita ny fitsarana ho amin'ny fanahy inareo ianareo fa mora ny ziokako ary maivana ny etako mino fa voarainao izay afatr'izay. Misy amintsika ary ve takary fanaontsika isan'andro tapitra ny toriteny, tapitra ny famelabelarana. Miandry ny appel anareo ary misy olona 3 na 4 izara fahatsapana ny amin'ny toriteny teo dia afaka mandefa appel izy amin'izao fotoana izao. Afaka manao appel amin'ny compte koa akira teo andramika izao izay izara fahatsapana izay zavatra voarainy nakasikasa tao anatin'ny toriteny teo dia afaka manao appel izy amin'izao fotoana izao. Na manao appel ary anao ka en ligne dia rappeleko nareo olona 4 zika mizara fahatsapana androany. Izy aminareo izay nieno ary teto no izara fahatsapana ny amin'ny tenin'Andriamanitra. Tafiditra andranabavintsika Lina artisanat de Madagasikara dia andao ary Lina ataontsika mizara fahatsapana. Inona ary nitsapany Lina tao anaty toriteny tany tomporanabavy Lina. Tainy Jesosy pastera dia tainy Jesosy tsika mianakavy dia makasitaka na ny fitenenana. Miasa ny tena hoe nakasika be ao pastera ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jauna toko fa 9:7 teo ilay hoe izay rehetra omeny ray koa no anantona ahy. Izany hoe tena faly be Jesosy satria hoe matoa zao izay nanantona anao dia efa nomeny ray, efa nomany ray. Ao no izany tena hoe efa nomeny ray, nomany ray no elo fotoana zany dia nampanatony an Jesosy dia izay tena nakasika hoe izay zany efa olona efa voafidy no elo fotoana no
manatona an Jesosy izay tena mahafaly azy dia paster makasitraka indrindra. Amen. Makasitraka andranabavy. Alleluia. Makasitraka andranabaviliana atsika tanatin'izay fizarana fahatsapana izay a. Andriamanitra manakalepasoavana ne amaly fitianao a ranabaviliana dia tahin'ny tompo a ranabaviliana. Misy anankiray indray ao a efa vonina indray izara fahatsapana dia andao ampandrosotsika ny ranabavitsika tiana rakoto arzaka. Izy indray zao ny izara fahatsapana amin'ity androany ity a. Ranabavy tiana rakoto arzaka za somay andry azy tsika. Alleluia. Tsy mety tonga ny appel ny tiana rakoto arzaka. Tsy mety tafiditra ny appelany a hiandry olona hafa tsika raha nisy olona hafa atao ambadimbadika tao mizara fahatsapana. Ia, tsy nisy olona tsony tao ny antso a dia andao ary tsika hanao hira. Hanao hira tsika dia hoenina ny hira isika tonga dia hiditra avy hatrany a hivavatritsika marana ny fotoana. Ndao ary atolotra ampitiavana be nareo ty hira ty a mamaritra ny mamitina ny toritentsika tamin'ilay nenotsika teo a io no finaritra daholo. Yang
Alleluia. Misaotranao zay Jesosy ny amin'ny fotoanandroany ity. Misaotra indrindra Jesosy satria tena nitahinao zay tamin'ny tiany ity. Misaotra ny amin'ny teninao Andriamanitra. Misaotra satria tena nampahelanay ary tena hoe voarainay androany matoka Jesosy fa voarainay tsirairay avy. Samy naray ny invitation rehefanao ny olona rehetra zay ny teto androany. Fa aminao tokoa ny misy fitsarana Jesosy. Inona moa Jesosy zay zioka kely mba hampitondrainao ny amin'reto lalàna zay mba asiana tandremanay raha mihoatra amin'ny fampahoriana zay nataon'ny devoly teo amin'ny fiainanay hatramin'izay. Inona moa ry havana? Raha firy taontsika nampahoriana ny devoly tanaty fahoriana, tsy maintsy ny zakaitsika. Ny sotro ny kapoaka mangidy tsy maintsy ny zakaitsika. Inona moa ry havana reny? Mihoatra amin'izany hoe fitandremana didin'Andriamanitra fotsiny, mitondra fahasoavana, mitondra fitsarana ho antsika. Raha zay fitandremana andreo ve ny azahoantsika fitsarana ry havana? Tsy ndao hoe mba hitandrina zay didin'Andriamanitra ry havako mahasoa azy ianao zany. Matoka efa voarainao zany afatrano. Misaotra Jesosy androany Jesosy. Dia matoka efa misy olona ny tokantrano any manolo tena hitandrina ny didinao. Manolo tena hoe hitondra ilay zioka maivana, hiara-mandeha aminao, dia anao zay sitraponao. Dia hisotro maimaipoana an'ilay ranonaina, hisotro maimaipoana ilay loha rano velona. Jesosy malalo dia ahita fitsarana ho an'ny vatanay zay, ahita fitsarana ho an'ny fiainanay zay, ary ahita fitsarana ho an'ny fanahinay. Misaotra Jehovah Andriamanitra. Ka sitraka indrindra Jesosy fa matoka fa tsy mba misy avelanao very na dia ray aza na dia vofarak'izay kely aza, tsisy avelanao very maina fa hamoa avy zato eny anatin'ny fonony tsirairay avy eo amin'ny fiainanay rehetrarehetra. Dia hamoa avy zato eny Jesosy malalo izany toriteny izany. Ny vozaina vavy dia tsy azon'ny devoly tsaingoana na dia ray aza, na dia litera ray aza tsy azon'ny devoly fafana anatin'ny fonony olona izay rehetra voatory teto androany. Ho voninahitra anaranao Jehovah Andriamanitra. Apetraka aminao zao alina izao alina feno fitsarana. Apetraka aminao zany ny tontolo andronay rahampitsondray. Tapitra treo ny fitototona, ny azakazaka, fenao ame fitsarana ny tsiray avy sy tokantrano isam-batan'olona zay tonga teto tamin'ity androany ity. Misaotra Jesosy Halleluia. Amen. Ivavatsika amin'izao ho an'ny firenena. Andao mpandrosotsika nabavitsika Kodanela vao Belzika ivavaka ho an'ny firenena. Tany tompona nabavy Kodanela anao ny fitenena. Halleluia. Makasika pasterna amin'ny fitenena tany tompitsika rehetra tany tompa-fiterezinanakazy. Iara-mivavaka tsika. Rindriamanitra reny tsara vovinga mbola fasiderany melotinarisanao. Sotra Jehova fa tokotra mantara ny fandarana anay fitoandroany. Sotra betsaka anao fa mino a Jesosy fa voarainao ny afaka zay nizarana teto androany avy taminao. Ary misotra betsaka anao koa tamin'ny fahatongavanay tsirairay avy teto androany teto malalo. Vininona zay olana zay menaloha eo anakay anao teto malalo. Dia zay tsirairay avy eto mba hitondra ny entana mavesitra eo anatray anao. Ninona zay entana zay mavesitra eo aminay tsirairay avy Jesosy malalo. Tahaka izany koa zay tsirairay avy ninona koa ny zay zavatra ny fanaraka tamin'ny fitraponao. Dia fonanay eto anatray anao Jesosy malalo. Oka zay tsirairay avy eto mba hanaraka ny fidinao sy fitraponao ary hanaraka ny fitarianao Jesosy malalo. Hanaradianao zay tsirairay avy eto. Sotra tompokarindrindro ary mbola apetraka ny tampelatananao ny firenenanay amin'izao fotoan'izao Jesosy malalo. Hainao ny firenenanay io, oka koa izy ireo mba hanaraka ny didinao sy ny fitaponao ny firenenanay io Jesosy malalo. Kanefa tsy miampy aminao io firenenanay io, ao ny mahandro Jesosy ao ny mbola fanirana nefa tsy manaraka ny sitraponao, ao koa ny kambo Jesosy malalo. Oka ny firenenanay io mba hanaraka ny sitraponao ary taonina ny entana mavesitra eo anatray anao Jesosy malalo.
nininy dia ento mavesitra olo firenenanay dia mbola apetranay teny tantenaanao Jesosy malalo tarionao io firenenanay io tena mbola maro tsy manaraka fitraponao Jesosy malalo zany zay zavatra tsy manaraka amin'ny fitraponao koa dia fonanay eto anaty anao Jesosy malalo eo amin'ny firenenanay io tena maro zavatra tena tsy mendrika eo amin'ny firenenanay Jesosy malalo tena maro mbola misafiditika amin'izao fotoan'izao nefa Jesosy malalo anao l'Andriamanitra mahery ianao Andriamanitra be fitiava be famindram-po ary tsy miavana anao Jesosy malalo isaotra ny faram-ponao sy ny fitiavanao sy ny faram-pamalinao dia nasehonao taminay amin'izao tontolo izao Jesosy malalo na tamin'ny firenenanay io misaotra tongotsara indrindro tahaka izany koa ny izay rehetra izay manaraka izao andramaka izao daoka mba tsy misy miberin-dalina Jesosy malalo agnaraka izay sitraponao dia irin-ponao Jesosy malalo taraka eto toin'izay Jesosy androany kanefa ny fanahinao masina ane tsy mitarika aminay tsy hairay azy ary aoka koa ny fanahinao masina ny mirofoka amin'ny tokantrano izay manaraka izao andramaka izao afandaron'izao fotoana izao misaotra tongotsara indrindro irajoanao tonahitra atolotanao Alleluia amen. Alleluia makasitraka indrindra andranam-bavitsika Kodaleonia tao anatin'izay vavaka ho an'ny firenena izay Andriamanitra manankiray pasoavana maro fitianao dia tokava amin'ny ambony indrindra mitombo fa soavana dia misaotra amin'ny fandraisana anjara misaotra antsika rehetra ihany koa tonga nahatra ny ainao hatramin'ny farany teto tapitra ny fandarantsika fa ny fiarahantsika kosa mbola mitohy raha miditra amin'ny site web any Akiradio ianao akiradio.12345.com afahanao mieno nonjapeo Akiradio mandeha isan'andro andro amanalina misy sotezaky ny adiny telo amin'ray maraina amin'ray maraina amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo dia amin'ray amin'ny efatra amin'ny fito ariva ihany koa raha mbola sy naheno tsara ny toloteny toetrany voalohany dia rapitso amin'ny folo maraina miverinao zao ity toloteny ity raha mbola sy tokeny amin'irao lanitra Jesosy atahiny tompo verinaina soamatsarytsika dia honetondrantsika rapitso alina samita tahiny tompo maherezintsika rehetrarehetra Alleluia amen.